Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Ampifaliana no iarahana antsika riavako malala tratra ity Alarobia fa 20 ny volana Septambra ity dia manona fahasoavan'i Jesosy amintsika ny Mofonaina voalahatra ho anio dia ny Matio toko 10. Matio toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Matio toko 10 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Ary Jesosy ny antsony mpianany 12 ankeo aminy ka nanome azy fahefana hamoaka fanahy maloto sy hasitrana aretina rehetra mba amin'ny rofy rehetra. Ary izao no anaran'ny apôstôly 12. Ny voalohany Simona izay atao hoe Petera dia Andre rahalahiny, Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny, Filipo sy Bartolomeo, Tomasy sy Matio mpamory hetra, Jakoba zanak' Alfeo sy Tadeo, Simona Kananiana ary Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Ireo 12 ireo dia nirahin'i Jesosy ka notodiny hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa ary aza miakatra amin'ny taranan'ny Samaritana fa aleo makany amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Ary raha mandeha anareo dia mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitran'ny marary, atsangan'ny maty, dioviny boka, avoahin'ny demoni. Efa nahazo maimaim-poana ianareo ka manomeza maimaim-poana. Aza mitady volamena na volafotsy navarahana ao anatin'ny fekibonareo, na kitapom-batsy, na ho an'ny zaely, na akanjo roa, na kapa, na tehina, fa ny mpiasa dia miendrika azo ny haniny. Ray masino, manamasinana fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny momba ireo mpianatra na ireo apôstôly 12 no tantarain'ny Matio amin'ity Luka toko 10 ity. Voalazany Matio fa 12 no isan'ny apôstôly. Matio moa araka ny filazantsara nosoratana ho an'ny judéo-chrétienne azy na ho an'ireo kristianina jiosy dia manome toerana mihitsy ny 12 miazona tsara ny maha 12 ny ireo mpianatry Jesosy. Manindry tsara izany satria zava-dehibe amin'ny Jiosy io ny isa 12. Ary tsindriny tansain'ny Matio eto ireo mpianatra na ireo apôstôly 12 ireo. Inefatra ny fitandrisana ireo anaran'ny apôstôly ao amin'ny filazantsara. Ny Matio toko 10 andiny 2 ka hatramin'ny 4, ny Marka toko 7 any amin'ny andiny 9 na dia ao koa ny Luka toko 9 nandiny 10 ary lasan'ny apôstôly toko 1. Samy mitanisa ny ireo apôstôly ireo. Tsy dia misy fahasamihafana akory ny fitanisan'izy ireo azy. Fitanisan'ireo sinoptika azy ireo fa saika miverimerina fotsiny ihany. Mahasamihafa azy dia ilay fanampina anarana omen'ny filazantsara na omen'ny mpanoratra azy fotsiny ihany. I Jaona no tsy dia tena nanindry loatra ny anaran'izy 12. Misy mantsy natao hoe apôstôly dia misy natao hoe mpianatra. I Luka dia manao hoe misy 70 ny mpianatra Jesosy raha 12 ny apôstôly. Betsaka kokoa ny mpianatra tafiditra anatin'ny mpianatra reo renim-pianakaviana izay nanaraka an'i Jesosy ireo olona maro. Fa 12 kosa ireo akaiky an'i Jesosy izay tena nanara-dita azy tamin'ny toerana sy tamin'ny fotoana rehetra. Jaona isika atao no tsy manome dia tena miresaka loatra ny 12. Jaona azy dia mbola manampy anarana tsy fantatry ny sinoptika mihitsy, tsy fantatry Matio, Marka, Luka dia atao hoe natana ela. Dia satria Jaona moa tsy hoe tsy nanao zava-dehibe ny apôstôly loatra izy, fa i Jaona dia nanome fanampim-panazavana ny sinoptika. Fa izay manaitra antsika riavako malala amin'ity fitantarana ny anaran'ny apôstôly ity dia mazava ny fitanisana anaran'izy ireo, mazava fa samy nantsony ny tompo izy ireo. Nantsony ny tompo ary nomeny fahefana. Ny
ny nafahany reto sy ny afahany reto mpianatra reto miasa mamoaka demonia, mamoaka ny fanahy maloto, manasitrany amretina rehetra, manasitrana ny marary, manangana ny maty, manadio miboka sy ny manao zany asa rehetra any dia tsy noho ny anarany fa noho ny antso sy ny fahefana zay nomeny Andriamanitra tamin'ny lalan'i Jesosy azy. Tansainy Matthieu eto ary reto anarana reto farafakely noho ny reto zavatra anankiroa reto. Voalohany antsika zao de ny hoe afaka nanao ny asan'Andriamanitra reto olona reto, reto olona natsony reto, tsy noho ny anarany loatra fa noho ny fahefana sy ny antso zay nampanaoviny Jesosy sy nomeny Jesosy azy. Ary isika matoa afaka manao ny asan'Andriamanitra ny fiangonana, tsy noho ny anarantsika fa noho ny antso sy ny fahefana zay nomeny Jesosy atsika. Ary dia ao anatin'izany anarana zany ary de tanisahany eo ny mombamomba azy ireo, midika zavatra be dehibe, ny anarana fatatsika fa miteny zavatra be dehibe. Tsy ahafantarana ny fiaviana ihany fa ahafantarana ny toetra, tsy ahafantarana ny toetra ihany fa ahafantarana mety ho ny bika koa aza de mety ho lazay ny anarana. Raha miteny Paoly manao hoe Paulus ny anarany de fantatra fa madinika izy zany, kely izy zany. Ny teny hoe Paoly dia fanohitra amin'ny hoe Saoly lava be, fa ny teny hoe Paoly dia madinika eny anarana hoe Saoly mo vatany lava fa ny dikany hoe Saoly tsy lava loatra. Fa ny hoe Paulus de hoe zaza atao hoe Saoly tsony fa atao hoe Paulus madinika kely, madinika iny tompo, madinika satria kelikely vatana mihitsy i Paoly de isany fohy tsy lava madinidinika izy. Ka tsika manao hoe mety le anarana de tena ahafantarana mihitsy lay maha izy azy. Ka eto amin'le tovitansana anarana 12 reto zay averin'ny ny filazantsara sy ny bokin'ny asan'ny apôstôly tsika teo inefatra dia hitarafantsika voalohany indrindra fa ny antson'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny toetran'ny olona akory, tsy miankina amin'ny toetran'ny olona fa miantefa amin'ny olona rehetra sy ny sokajiny olona rehetra ny antson'Andriamanitra. Jesosy eto de raha ny antso de hita raha mijery ilay anarantsika de fatatsika fa ohatra hoe fatatsika amin'ireo anaran'ireo any mety ho toetrany, tsy hoe olona tanteraka izy ireo fa olona manana ny toetra zay mety ho ny avy iny. Fatatsika ny dikany teny hoe Simona, fatatsika ny toetrany Simona, asehon'lay anarana lay fitantarana n'lay anarana nahazatra lay teny hoe lay maizy azy an'lay olona. Fatatsika tsara fa matetika ny filazantsara matetika rehefa ao anatin'ny ataontsika hoe andraikitra mavesatra Petera de mandrakariva Petera no etsony Jesosy azy. Rehefa ohatra ka ao anatin'ny fahalemeny Petera na ao anatin'le Petera olona, le Petera ao anatin'ny ady sarotra dia atsony Jesosy fony izy hoe Simona. Rehefa ao anatin'ny fampahirezana azy izy dia ataony hoe Simona Petera. Zany hoe matetika tsy kisendrasendra akory ny fiantefany ny anarany etsony Jesosy fa saingy matetika dia fandray am'lay toetra maha izy azy. Rehefa Petera ao anatin'ny fahalemeny dia Simona. Rehefa Petera ao anatin'ny fampahirezana azy de ry Simona zanaky Jaona. Le afako itsika manao hoe rehefa miantso Andriamanitra de fantatr'Andriamanitra itoetra maha izitsika tsika io. Tsisy kisendrasendra zany ny antson'Andriamanitra fa ny antson'Andriamanitra de mentefa amin'ny olona ao anatin'lay tantarany, lay olona ao anatin'ny tantarany iny, lay olona ao anatin'lay maha izy azy iny ny antefan'ny antson'Andriamanitra. Tsisy amboamboarina, tsy misy toetra amboamboarina tefitefena fa lay olona ao anatin'ny fiainana ao anatin'ny fiarahamonina ny antefan'ny antson'Andriamanitra. Ary zay rahateo dika le teny hoe Simona Kananiana. Matthieu eto no miteny hoe Kananiana. Fa raha ohatra ka mijery amin'ny filazantsara hafa isika dia tsy mampiasa ny Simona Kananiana mihitsy izy fa mampiasa hoe Simona Zelota. Mampiasa an'izany ny filazantsara hafa ny sinoptika de mampiasa hoe Simona Zelota. Zany hoe tao amin'ireo mpianatra Jesosy reo de misy Kananiana, misy Zelota. Ary io Simona Kananiana Zelota io raha tena jerena amin'ny ataontsika hoe amin'ny lovatsofina tatsinanana, zany hoe amin'ny orthodoxe sy ny namany dia tena azo laza tondrono raha lahan'i Jesosy.
tondrony ho rahalany Jesosy mihitsy io Simona Kananiana io ao amin'ny ao anatin'ny tradition ao anatin'ny lovatsofina orthodoxe na voalaza amin'ny baiboly kosa aloha hoe efatra amy rahalahy Jesosy fa ny ao amin'ny fiangonana orthodoxe de manao hoe telo amy rahalahy ny rahalahin Jesosy dia nisy an'ny Jakoba lay nanoratra an'io epistily zay eo ampelantanantsika io dia manaraka nisy an'ny Joseta ary nisy an'ny Simona io zay voalaza teo hoe Simona Zelota zay rahalahin Jesosy raha ohatra ka amin'ny lovatsofina adatsy nanana zany hoe nisy rahalahin Jesosy tao amin'ny apôstôly raha amin'ny lovatsofina fiangonana adatsy nanana fa amin'ny fiangonana amin'ny lovatsofina ty amin'ny fiangonana tandrefana zany amin'ny fiangonana katolika romanina moa dia Jesosy tsy nanana rahalahy fa Maria dia Jesosy ihany nateriny ary virjy mandrapahafaty izy raha amin'ny lovatsofina fiangonana katolika romanina fa cousin kosa ireo zay voalaza ireo Simona Zelota eo na Simona Kananiana na i Jakoba izay nanoratra an'ilay epistily hitantsika io na i Joseta de samy cousin na zanak'olo-pirahalahy amin'ny Jesosy fotsiny ihany satria Maria de virjy mandrapahafaty araky ny fampianarana zay hitantsika fiangonana katolika romanina tsika tsy adevitra hoe marina sa tsy marina zany tsy zay ny zava-dehibe fa hoe mpianatry Jesosy reo olona reo mpianatry Jesosy i Simona ary Simona na rahalahy io na cousin io de niaraka taminy tao nefa zany hoe Zelota zany dia olona tia tanindrazana tsy vitany hoe tia tanindrazana fa rehefa miteny hoe Zelota zay natonga ny Matthieu tsy sananonina lay teny hoe Zelota fa nanonina fotsiny hoe Kananiana mba nalefadefaka kokoa fa Kananiana ahoana moa tsy Kananiana loatra izy raha miteny hoe Kananiana tsika de hafa firenena mihitsy zany zay no mety ao anatin'ny saina fa tsy zay loatra io tsy Kananiana loatra izy fa Zelota ny dikany teny hoe Zelota dia ilay mpanao herisetra satria tamin'ny fotoan'andro dia tamin'ny andron'i Jesosy dia nisy vondron'olona tahaka ny mena lamba tadia amitsika ny mena lamba tamin'ny fotoan'andro na ny any Terema mena lamba ny mankakaiky kokoa izany hoe olona tambanivohitra izay nitaky ny fahaleovan-tena tamin'ny fanjanahantany tamin'ny nanohitra ny Romanina tambanivohitra ireo izay avy any ambanivohitra ny Komi tamin'ny fanjakana romanina dia mamono sy metraketraka mihitsy mampiasa heritreritra ny Zelota hoe tsy azo ny fahaleovan-tena raha tsy amin'ny alalan'ny fampiasan-kery fanoherina fanaovana heritreritra mihitsy ary zay ny hoe Zelota zay mahatonga ny Matthieu ny afiafina na hoe aiza fety atao hoe Zelota nefa mpianatry Jesosy fa ny sinoptika hafa de manao hoe tena Zelota mihitsy izy rehefa Zelota izy de Zelota hoe Jesosy koa de nanana olona na herisetra nanana mpianatra nanana apôstôly be loha be fahamalina tahaka ny Petera be idohika tahaka ny Petera na koa olona zay tia tanindrazana mahery fihetsika tahaka ny Simona mety ho rahalahiny mihitsy ara izany rehetra zany dia tiany soatra masina aseho amintsika fa ao anatin'ireo mpianatra nataon'i Jesosy reo de karazan'olona maro samihafa tsy Jodasy any akory no somary naherihery fetsika tao anatin'ny mpianatry Jesosy fa hitantsika teo Simona Petera koa tsy hoe de manahoana fa mahery fetsika koa Petera i Jodasy moa de raha antsika mahafantatra fa zay mihitsy izy olona tia manao kajy calcul tia tanindrazana izy fa saingy tao anatin'ny tia tanindrazana koa Jodasy zany hoe karazan'olona samihafa mihitsy ireo natsony Jesosy reo ary zay mihitsy ny fiangonana ray avako malala izay koa ny olombo antso karazan'olona samy manama izy azy avokoa ny olona natsoin'Andriamanitra misy ny betsy miteny tsy andrenesanao na inona salamry Jakoba na ry Jaona ohatra i Jaona de fantatsika Jaona apôstôly ilay zandriny indrindra lay malemy fanahy lay hoe volaza fa mpianatra tiany Jesosy indrindra lay malefaka indrindra ary ilay misy miteny aza hoe avanana kokoa tamin'ny fisoronana sy ny tahaka zany betsaka ireo zay misy aza moa dia mpamorera tahaka ny Matthieu dia olona zay alaiso tsara an-tsaina hoe inspecteur des impôts ve zany sa talen'ny hetra fa mpamory hetra Matthieu zany hoe tena mpanangona ny hetra mihitsy ary tsy latsa-danja no zaka io sy ny fijeren'ny olona ny Matthieu olona zay ny mpamory hetra tamin'ny andron'i Jesosy dia olona fetsifetsy satria manangona vola ho an'ny Romanina mitsetitra ny Jiosy mba hamelomana ny Romanina mba hamelomana ny fanjanahantany mba hamelomana ro mpanjanaka tahaka ny Romanina no zany de tsy olona mahafinaritra ny olona mihitsy ny mpamory hetra fa tonga de tondron'ny olona avy hatrany hoe mpanota
Nitovilarana ny vehivavy janga ny mpamoretra tao amin'ny fiarahamonina. Nitovilarana ny vehivavy janga, nitovilarana amin'ireo olona ratsy rindreo amin'ny fiarahamonina ny mpamoretra. Nefa zany dia natsoin'i Jesosy ho isan'ny mpianatra. Zany hoe ny antson'Andriamanitra dia tsy hoe mifantompantana ny tsaratsara na moraly na raha-pitondratena, fa tsy mampanahy an'i Jesosy mihitsy ny miantso na iza na iza. Tsy miankina amin'ny toetran'ny olona, tsy miankina amin'izay mety ho maizy azy, fa ao anatin'ny tantaram-piainantsika io isika, tsisy amboamoarina isika teo, tsisy tefitefena no miantefa amintsika ny antson'Andriamanitra. Ary mahavita zavatra tsika, tsy noho izay tantarantsika na noho izay lasantsika izay, na mpamoretra teo, na olon-tsotra tahaka andry, na mety ho mpanarato tahaka andry Zebedio, na mety ho mpanarato tsotra tahaka andry Andre, be tsy miteny tahaka andry Andre, na olona be resaka tahaka andry mafana fo sy mahery saina tahaka andry Petera, na sasa tahaka andry Petera, na koa be dido tahaka andry Simona, dia irendretreny dia tsy midika ninina mihitsy, fa ny fahefana nomen'Andriamanitra atsika, ny antso omen'Andriamanitra atsika, ny fanekentsika ho antsoin'Andriamanitra no miteraka vokatra eo amin'ny asa mpanaovy ny tompo atsika. Ny fankatoavantsika ny baikon'i Jesosy, ny fanekentsika anaraka ny lamina ataon'i Jesosy no mampavokatra ny asantsika, fa tsy ny hoe ny mahaisika atsika na ny tantarantsika na mahizao na mahizao atsika. Fa ny faharoa zay aseho an'ilay anarana rehefa malala dia zao koa, tsy ny toetra ihany fa ao koa ny fiaviana. Ny fiaviana misy amin'izy ireo tena avy any Galily, ny akabeazany tety ambany vohatra hotsika teo. Misy kosa ny avaram-pianarana, ny teny hoe Jodasy izay Iskariota, raha miteny manao hoe misy Jodasy anankiroa tsinona, ny anankiray dia i Tadeo ny antsoiny Matio azy eto, fa amin'ny soratra amin'ny sinoptika hafa dia tsy Tadeo nampiasaina azy, fa Jodasy. Misy hoe Jodasy tsy Iskariota. Misy Jodasy roa zany tao am-pianatra Jesosy, ndray Jodasy Iskariota, fa ndray Jodasy izay zanak' Jakoba. Fa i Tadeo no antsoiny Matio azy eo. Fa amin'ny Marka na Luka dia nataony hoe Jodasy izy, na asan'ny apôstôly dia nataony hoe Jodasy izy, tsy Iskariota ozy. Fa lay Jodasy Iskariota zay namadika ny tompo, ny dikanteny hoe Jodasy Iskariota dia avy amin'ny anarana hoe misy manao avy amin'ny teny hoe Jody izy, na avy amin'ny tanàna kely hoe Isakara izay tsy lavitra ny Jode. Zany hoe tamin'ireo mpianatra Jesosy roa dia Jodasy rery no intellectuel na avaram-pianarana. Jodasy rery ny olona nahita fianarana ambony satria taty Jode izy. Reo olona rehetra zay ireo dia saia tany amin'ny faritra Galily. Jodasy zany no isan'ny olona naranitra varam-pianarana, ary tsy gaga isika raha toa ka ny fanerasera be tamin'ny mpisorona, tamin'ny mpitondra vavahana Jiosy. Jodasy tsy toetra ny Petera mihitsy, fa Jodasy dia olona havanana eo amin'ny fahefana, zatra ny fandray tamin'ny fahefana, olona tao andapa raha zay na azo ilazana azy, olona akaiky ny mpitondra, zay Jodasy, nefa mpianatra Jesosy. Ary dia tahaka ny Isaia mpaminany koa dia tsy mitovy amin'ny Amosa na mitovy amin'ny Hosea, fa Isaia mpaminany dia olona tao amin'ny fanjakana, olona ambony, teo akaikin'ny mpanjaka, teo akilan'ny mpanjaka zay Isaia. Raha ohatra ka tambany vohitra kosa mpiteaviavy ry Amosa, ary olon-tsotra ry Hosea. Zany hoe rehefa miantso Andriamanitra dia zao, antson'Andriamanitra na ny avaram-pianarana, antson'Andriamanitra na ny tambany vohitra, antson'Andriamanitra na ny ambony firazanana, antson'Andriamanitra zay tenenin'ny Paoly mety ho tsotra indrindra, tsy olana amin'Andriamanitra daholo zany rehetra zany. Tahaka ny Paoly, Andriamanitra tsy manavaka na iza ny antson'Andriamanitra, fa ny fahombiazan'ny olona amin'ny antson'Andriamanitra dia zao tena miankina amin'ny fankatoavany ny baikon'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga an'io hoe safidy ny fahombiazana, ny famoazana ao anatin'izay ny antsoina safidy io. Ny antson'Andriamanitra dia miantefa amin'ny rehetra, fa ny hoe hahavokatra sy tsy hahavokatra dia misy safidy ihany. Inona ilay hoe safidy? Manaiky rahina, manaiky anao ampitiavana, manaiky anaraka ny baikon'ny tompo, izay mankatoza ny baikon'ny tompo zany no mampisy vokatra na mahavita zay tian'Andriamanitra hampanaovina azy. Rehefa malala ny antson'Andriamanitra sy ireo fitanisana ny apôstôly ireo dia mampahirantsika ary lafin-javatra roa lehibe. Voalohany indrindra dia zao, tokony ataontsika sarobidy ny antson'Andriamanitra, satria izay miantefa amintsika
na antso manahoana na antso manahoana. Ny atao hoe antson'Andriamanitra dia tsy hoe lay antso manokana ho amina ministère manokana ihany. Hoe mety hoe ministère manokany katekista sa ny pastera sa ny mopera na ny dekona sy ny olona na takizany tsy ho amina ministère manokana ihany fa ny antso dia izao tena ianao na isika zay manaiky ho ampiasain'Andriamanitra, manaiky ho ampiasain'i Jesoa, irahin'i Jesoa hitondra ny anarany ka omeny fahefana hitondra vokatra. No zany dia zao zava-dehibe ny anaovantsika ho zava-dehibe zany antso zany. Antso tsy niankina tamin'ny maha ianao anao io, tombony ho anao ny manana ny maha ianao anao, tahaka ny nanana ny Petera zay maha izy azy taloha hoe na de mbola tsy apôstôly ary Petera de efa nanana ny personnalité, na de mbola tsy apôstôly ary Jaona de efa nanana ny fahalemezim-panahy sy ny fitiavana, na de tsy apôstôly ary Filipo de efa nanana ny fahaiza-manao. No zany dia tsy miankina am'zany kosa nefa ny ahavitanao ny asa na ny asa fanomponana ny tsy ahavitanao am'zany fa miankina amin'ny finoanao sy ny fahatokinao an'Andriamanitra, miankina amin'ny fanoloran-tenanao. No zany de zao aoka ianao tsy eritreritra manao hoe raha anina mavita be satria ohatr'izao izy, na izaho tsy mavita an'izao satria izaho tsy ohatr'izao. Tsia, tokony havita be daholo isika ny avako malala. Ny antony de satrao satria mitovy ny fiantsoana ary mitovy ny fahefana nomeny. Ny fanomezam-pahasoavana ny samy hafa, ny fanomezam-pahasoavana ny samy hafa, fa ny fahefana ampiasa ny fanomezam-pahasoavana de efa nomeny Jesoa. Mazava ho azy tsy mitovy ny fanomezam-pahasoavana nomeny. Fa izao lay fahefana afaka ampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomena de mitovy, samy nomen'Andriamanitra, samy nomeny Jesoa fahefana. No zany de zao tsy tokony isy mifampitsiritra, tsy tokony isy ifampialina, tsy tokony isy isaraka, fa zao tokony samy atsiaro hanao ny asa fanompony amin'ny fifaliana satria ray antso iray fanompony. Fa ny faharoa de zao ny mpanompon'Andriamanitra de zao samy manana zay maha izy azy, samy manana ny toetrany, samy manana ny fiaviany, samy manana zay maha izy azy, fa izao iray fanompony izy ireo, iray aina izy ireo, iray iombonany lay asa. Zay mahatonga le teny fampidirana eny ambony mareo hoe Jesosy ny antso na i Jesoa ny antso ny mpianany 2:10 lahy eo aminy ka nanome azy ireo fahefana. Zany hoe lay antso de iombonana. Afaka malala iombonantsika ny antso. Na iza ka ao amin'ny tompo de miombona antso iray isika. Na dia maro azy sika de iray ihany. Saingy izany antso izany, antso nataotsika ho an'ny hafa, tsy antso nataotsika ho an'ny tenantsika. Tsy natsoina ho an'ny tenantsika isika, fa natsoina ho an'ny hafa. Ny tenantsika dia efa iantohan'Andriamanitra. Ny tenantsika de efa zay ny dikany 9:7 hoe aza mitady volamena na volafotsy na varahana ao anatin'ny fekibonareo, fa ny mpiasa de mendrika azo ny hanina. Zany hoe ny antso dia antso tadiditsika tsara fa mitodika ho an'ny hafa, fa ny antso mitodika ho an'ny tenantsika iny efa n'Andriamanitra. Efa omen'Andriamanitra atsika zay ilayntsika eo mpanaovana ny asa io, efa tsy atsika ny mieritreritra an'izany fa Andriamanitra ny mieritreritra an'izany ho atsika eo amin'ny toerana misy atsika. Andriamanitra efa mieritreritra an'izany. Toy izy manao hoe rehefa miasa ianareo de mendrika azo ny haniny. Matoki fa omen'Andriamanitra anareo zany ho an'izay rehetra aperinasa am'tony antson'Andriamanitra tony de mahazo matoky fa omen'Andriamanitra an'izany. Fa ho an'ny hafa kosa mba manahoana isika ho an'ny hafa vitatsika ho an'ny vitan'ny olombo antso ve ireo asa be dehibe nomen'ny tompo tanterana mandiny ny fahavalo reo. Zany hoe manome maimaimpona ny fanolora-tena, ny atolotra ny fahaizana, ny talenta, ny hery, ny tanjaka, atolotra maimaimpona amin'ny asa fanompona. Rehefa malala na dia maro ary mpanompon'Andriamanitra, maro ny fiangonana, fa izao miombona fiantsoana isika rehetra, miombona fiantsoana mba hanafaka hamonjy ny hafa, hitory ny vaovao mahafaly, ny filazantsara, hitory an'i Jesoa ho amin'ny hafa mba hatonga ny hafa hiaraka amintsika ho ao amin'Andriamanitra. Ivavakitsika. Tompo amintsonanao zay noho ny amin'ny teninao zay mampianatra anay voalaza ny Matio fa na dia maro aza dia iray ihany. Ianao no manome fahefana anay, ianao raha teo ny antso ny fiangonanao ary nataonao samy hafa na ny fanomezam-pahasoavana ananan'izy ireny na ny toetrany dia samy manana anjara aminao. Andriamanitra miantso ny olona rehetra amin'ny toerana misy azy ianao ary ianao Andriamanitra no manamarina azy ahafahana manatanteraka zay antso niantsonao ny fiangonana. Tompo
mivavaka manokana zay ho an'ny fiangonanao mba itoy ny antso ka anona ny antso ny mpanomponao maro samihafa ka vita izay asa mpanaovinao azy ny fiangonana mampahireza ny aperinasa amin'ny antso ianao mba hafana fo avita izay ampanaovinao azy ho voninahitra ao Andriamanitra. Meo faharetana izay tompo amin'ny fitohinan'ny filazantsara, meo faharetana izay amin'ny fitiavanamana, meo faharetana izay amin'ny fahanajana ny sitraponao ary ny finoana ty anatinay dia tazony mba aharitra hatramin'ny faran'izay am'izay antso nitsonao anay. Manampy ianao ny olom-bao antso, manampy ianao ireo izay maniry hanatanteraka ny antso manokana, antso ny fanompona manokana na ny antso mpitondra fivavahana na ny antso izay ao anatin'ny fiangonana de omeo herim-panahy izy reny mba anaiky izany antso zany. Mampaharezaka koa ianao ireo kristianina isa tokantrano isam-batan'olona mafana fo te hizara, te hanome, te hanona ny antsonao amina asa soa na amina fanohanana ny asa dia ahavokatra be ny asan'izy reny satria ianao Andriamanitra de manampy, mitondra sy mitarika ary mampahery azy reny. De ampitoero aminay Jesosy ny fiadananao. Amen.